Vaovao mafaly hoanao? Mamelombelona fanahiko izy. Mamelombelona fanahiko izy. Fotoana lehibe anasananao iarahana amin'ny pasteur Ndranto Mahenina sy ny fiangonana Fana sy Fiainana. Ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny asabotsy 12 Mey ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina ary amin'ny 2 ora sasany hariva. Pasteur Ndranto Mahenina moa izay tompona andraikitra ny fandaharana fanorenam-ponona eto amin'ny MCTV. Tonga eto ianao pasteur hanazava misimisy kokoa ny andinindiny mahakasika ny fotoana lehibe izay karakarainareo io. Finaritra daholo tsika rehetra ary tononona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tsirairay amin'izao ora sy fotoana izao. Manana fiaonana lehibe isika amin'ny sabotsy fa 14 ny volana Mey ho avy izao etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Fotoana maraina sy hariva izy io. Ny antony fotoana io dia ho anao, ho antsika rehetra. Misy lohahevitra izay no omen'ny tompo hoe mamelombelona ny fanahiko izy, ary io dia iompana ho anao, ho antsika. Misy fotoantsika ry havana mety hoe kristiana manompo an'Andriamanitra, mangetaeta an'Andriamanitra, fa misy fotoana reraka ny fanahintsika, misy fotoana verevitra isika, misy fotoana mety hoe torovana miazakazaka. Dia izay indrindra ny antony fotoana io, mba nampiasain'ny tompo izay ampahery anao, ampitraka anao izara ny filazantsara ny Jesosy Kristy ho anao, satria ny tavan-drala maharanitra ny tavan-drala. Mazava tsara izay pasteur. Ahoana selona kosa ny andindiny mahakasika ny fandaharam-potoana ao anatin'io fotoana io? Misy hira ve sa tonga dia toriteny be sa ahoana pasteur? Ny fotoana voalohany dia manomboka ny 7 ora sasany. Ao anatin'ny fotoana maraina io dia misy fiankofana, fiderana, fifonana, fitaomana ny olona hibebaka anatona ny tompo, ary mazava ho azy ny fotoana rehetra dia misy filazantsara izay fampizarana, misy fijoroana vavolombelona ihany koa amin'izy io, satria betsaka ny mandray fahasoavana amin'ny alalan'ny fizarana maro izay anirahan'ny tompo dia mba te handray fijoroana vavolombelona mba hifampahery zany tsika ao anatin'io. Dia ny hariva kosa manomboka amin'ny 2 ora dia fotoana manokana izy io mba atokana ho an'ny mpianatra izay hanala fanadinana, ho an'ny mety hoe hanao concours ara-panjakana, ho an'ny ray aman-dreny mampiana-janaka, ho an'ny tompona orinasa, ho amin'ny tontolo ny sehatra ny asa rehetra, ianarana ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'izany tontolo ny asa izany. Manoana sehoana moa izany olona afaka manatrika ny fotoana pasteur sa ireo olona voalazanareo ihany? Dia sur invitation ve izany izy io sa manahoana ny fidim-pidirana? Araka ny efa nambarana teo zany amin'io fotoana io dia anasana manokana ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fizarana iarahana amin'ny tenako izany. Ao anatin'izany isika eto amin'ny MCTV, eo ihany koa ny fandarana solika fitaiza any amin'ny radio Fiainana BDB 104.6, any amin'ny radio An'i Kristy radio 107.6, dia eo ihany koa ny fandarana Antsapiderany isan'andro amin'ny Viva radio, ary ny mpanaraka ny page Fana sy Fiainana. Asaina avokoa sika rehetra fa ambom-piaona tsika rehetra izy io mba hifampaherezana ary amafisina fa mba te andre fijoroana vavolombelona aminareo izay ao anatin'izany. Dia ny hariva kosa dia fotoana ho antsika rehetrarehetra tsy hakanavaka izay misehatra amin'ny tontolon'ny fianarana, ny asa, hianatra ary hijery ny sitrapon'Andriamanitra manokantsika ao anatin'izany, satria tenin'Andriamanitra ny orenantsika ny amin'ny hoe ankino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Tsisy afa-tsy Andriamanitra rery mahalavorary ny fikasantsika, na ny fianarana na ny asa. No izany dia asaina manokana ianao ao anatin'izany tontolo ny asa zany sy ny fianarana ho avy amin'izany. Marihana fa ny fotoana maraina na ny hariva dia ny safidy manokana mihitsy izay, samy tsy misy vidim-pidirana avokoa. No izany dia tongava maro fa miandry anao Jesosy. Afaka manentana farany ary ve ianao pasteur ho an'ireo olona izay ho avy mahakasika ny zavatra izay ho raisina sy hiova eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fanatrehanan'io fotoana io? Ny azo antoka dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy hery, misy fahatsarana, dia misy voninahitra. Izany manome antoka ny tompo ho an'izay ho avy amin'io fa hisy fiovam-piainana ho voaraina. Ary ny voalohany ao anatin'izany dia ny famonjena ao amin'i Jesosy, ny vokatra izany famonjena izany, satria izany no zava-dehibe indrindra ao anatin'ny fiasakazahana amin'izao andro farany izao. Ary mazava ho azy
ny famonjenao am' jesosy a dia santaritsika ty atany dia misy fiatraikany amin'ny asa mandrara amin'ny isa-tokantrano amin'ny fianarana amin'ny fiainana lafim-piainana rehetra izy io no zany tena zava-dehibe ho an'izay ho avy a ny andray an'izany a sitrapon'Andriamanitra izany a amatarany tsirairay ny planin'Andriamanitra tsara lavitra eo amin'ny fiainany. Araka izany a pasteur Andranto Mahenina sy ny fiangonana Fanasy Fiainana dia mampatsiahy antsika sy mampafantatra antsika io fotoana lehibe amin'ny sabotsy fa 12 volana Mai ho avy zao a mario tsara izay daty izay a fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany a dia ny fidirana faharoa amin'ny 2 ora sasany a etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Azonao atao tsara manatrika an'ireo fotoan'ireo na ny maraina na ny hariva fa izany a dia ho fanehoan'Andriamanitra ny voninany eo amin'ny fiainantsika dia tongava soa miandry anao Jesosy. Manantena eona amintsika rehetra. Tahiny Jesosy daholo. Manantena fahatongavanao zany amin'ny fotoana io. Asao ny tapaka sy namana, asao ny havana mantsakaizy, amelombelona ny fanahinao Andriamanitra. An'izany fotoana antsika e!